Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana ary koa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka tsika rehetra miantrahantsika izao fampaherezana fo izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, miteranao izay mankalaza amin'ny voninahitra anao amin'ny fahasoavana, amin'ny fitahiana, amin'ny famindrapo ataonao aminay isan'andro. Misaotra amin'ny fahavelomana, misaotra amin'ny aina, amin'ny fofinaina avaozinao isa-maraina, ary indrindra izao fotoana izao ahafahanay mifampahery sy fampizara ny sitraponao. Aoka tsisy ambara fa tsy ny teninao Tompo, aoka tsisy feonao fa tsy ny feonao irery ihany, ka dia midina fanahy masina, mitoera aminay tsirairay avy, mitenena araka ny fombanao fa voninkaina ihany koa ny mpanomponao. Dia aminaranao Jesosy Kristy va ny Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia faly mandrakariva ny tenanay hifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra, hifampaherezantsika. Izany ho araka ny efa hifampizarantsika foana dia mba hifampitehirizantsika, hitoerantsika ao amin'ny fahamasinana, halalantsika ny fahamarinana izay tarika antsika ho any amin'ny lanitra, any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy izay arahantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Ny tenin'Andriamanitra ho raisina sady te-hampiandohana izay hifampizarantsika dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo. Korintianina voalohany toko fahatelo, ny 9:7 ihany aloha no vakiantsika. Vakiana aminaran'i Jesosy. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Izany teny izany dia teny efa henontsika matetika fampamaky ny tenin'Andriamanitra izany tsika, indrindra ho antsika izay mazoto mamonjy ny fiaraha-mivavaka, mandeha mankany amin'ny tempoly ka mihaino ny fampianarana sy ny toritenin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ny teny eo alohany io, ny 9:10 no tena fantatry ny olona, ary fanontaniana nataon'ny apôstôly Paoly izany tany amin'ny Korinto, tamin'izareo tany Korintiana, tamin'izany hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fanontaniana napetraka Paoly eto raha ho antsika mahafantatra tsara amin'ny firafitry ny teny, raha ametrahana fanontaniana ny olona hoe tsy fantatrareo va, midika izany fa misy tena tsy mahafantatra mihitsy, na miny tsy mahafantatra koa, hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra nareo, tsy fantatrareo fa misy zavatra miseho amin'izareo atsy ampitatsy. Midika izany fa tokony ho fantatrintsika mihitsy, na tokony ho fantatrareo na tokony ho fantatro, fa misy zavatra miseho fa maninona ianao no tsy mahafantatra, fa ny olona rehetra mahafantatra. Dia izay mahatonga an'ity fanontaniana ity hoe tsy nataony hoe fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra reo fa tena nanontaniana mihitsy tsy fantatrareo va. Izany hoe misy, arak'ilay teny teo hoe misy manao fananiana mihitsy, fa fantany fa tempolin'Andriamanitra ary fantatsika fa tempolin'Andriamanitra isika, nefa manao tsinotsinona izany ilay tempolin'Andriamanitra, dia araka ny teny hoe fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Hijery kely fanazavana fotsika ny amin'ny hoe tempoly. Tempoly amin'ny teny frantsay moa izany hoe temple, izay mahazatra ny olona na amin'ny gasy ary dia andeha ho any amin'ny temple. Ny fivavahana, ny akabeazan'ny fivavahana rehetra dia manana ny tempoliny
na bouddhiste izy a na hindoiste izy a, de misy trano eo a, misy toerana zay heveriny zareo fa tempoly, ary hatramin'izao ary lasa toerana hoe fanaovan'ny olona fitsangatsanganana ny tempoly a tamin'ny andro taloha, tany amin'ny firenena tany amin'ny firenena latina tamin'ny andro talohan Jesosy Kristy, zay nahitana toerana hoe tsy mazava loatra na tena toerana fanompoan zareo, fanompo-tsampy moa zany fantatsika tsara fa teo no nanaovana zareo sorona. De arak'izay mihitsy hoe ireo tempoly a, ny tempoly zany a amin'ny ankapobeny a de azontsika lazaina hoe endrika farafaratsiny ny iray na roa no atao eo. Ny tena nampiasaina ny tempoly dia toerana ionana amin'Andriamanitra aloha zany, na andriamanitra izy na andriamanitra iza, fa hitantsika eo ny amin'ny andriamanitra Israely. Fa toerana ionana amin'Andriamanitra eo zany hoe hifankazarana, hifionana amin'Andriamanitra. Ary toerana io koa dia araky ny fomba zay nisy teo aloha dia toerana fanaovana sorona. Misy sorona atao zany eo amin'ny tempoly io ary misy fanatitra. Ny tempoly teo amin'ny zanak'Israely dia natao teo Jerosalema. Ary io tempoly io dia Andriamanitra mihitsy no niseho tamin'i Mosesy. Nampafantatra Mosesy hoe zao no anaovanao an'io tempoly io. Ny tempoly moa zany nalohan'ny nanaovana ny tempoly zay tamin'ny andron'i Solomona no nanaovana azy voalohany. Davida ary rain'i Solomona, zay anisan'ny fantatsika tsara ny zavatra vitan'i Davida ao amin'ny sy ny fifidianan'Andriamanitra azy hatramin'ny mbola kely, nampiandry azy hatramin'ny nampanjaka azy. Fa noho ny hoe nandadradra betsaka noho n'izy nitarika ady dia tsy sitraka nanondrena ny Davida ny tempoly, fa ny zanany Solomona no nanao ny tempoly zay efa nomaniny teo ihany koa, araka ny refy sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tempoly sy ny fanaka rehetrarehetra ao aminy tao, zay fanaka sarobidy, volamena, vatosoa, ny zavatra rehetrarehetra tao dia tena Andriamanitra daholo nanolo-tsaina zany sy nampianatra. Fa talohan'io tempoly io dia nisy ny tabernakely zay nasehon'Andriamanitra ny Mosesy mihitsy koa. Hoe io no tena hoe antony nametrahana ny tempoly, satria tamin'izany ary tamin'ny tabernakely io tamin'ny zanak'Israely nitsangatsangana nandeha teny tsy nitsangatsangana moa zany fa nandeha niala any Egypta mampatoka aty amin'ny tany Kanana, dia tena io no trano napetraka tamin'ny trano lay fionana. Zay no tempoly tamin'izany, mbola tsy tempoly vita tanana fa tempoly vita tanana, fa tsy tempoly mafy zany fa trano lay zay nifindrafindra niaraka tamin'ny tabernakely io. Dia tao no trano lay fionana. Andriamanitra rehefa iona amin'ny Mosesy na iona amin'ny zanak'Israely dia midina mandrakotra n'io toerana io. Ary io tabernakely io no napetraka tao amin'ny trano masina indrindra, toerana masina indrindra, tao amin'ny tempoly zay nataon'i Solomona. Dia zay no antony hoe nasiana fisoronana, fa nisy fanazavana teo aloha fa tsy vakintsika intsony ny ten'Andriamanitra amin'ny fisoronana io. Jesosy Kristy moa zany efa hoe nanolotra ny tenany indray mandeha monja, fa talohan'i Jesosy ny fisoronana dia biby aman'arivo aman'alina no raha nalatsaka ho sorona, ho fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Ka zay zany ilay resaka tempoly. Ary io tempoly dia tena zava-dehibe mihitsy amin'ny olombelona. Amin'izao fotoan'izao zany rehefa hoe andeha ho any amin'ny tempoly, andeha ho any am-piangonana, dia le trano ny eritreretin'ilay olona fa tempoly. Ary io tempoly io, raha io ny rava, hitantsika eo ny tempoly any amin'ny zanak'Israely, fa raha rava io dia mieritreritra mihitsy ny olona tsy ahita an'Andriamanitra intsony. Fantatsika tsara ny fivavahana maneran-tany ary ny ankabeazan'ny olona, na fiangonana protestanta io na katolika io na araka ny teniko teo bouddhiste sy ny any, dia manana ny tempoly zareo, manana ny tempoly ny tsirairay avy. Ary ny tempoly lehibe azontsika lazaina angamba zany tsy mamenatra ho an'ny katolisisma na ny katolika, ao Vatican, raha amin'ny Vatican no ravana, angamba misy mampieritreritra ihany hoe inona no mety fiarahan'izany fiaraha-mivavaka izany.
Dia takizay koa ny zanak'Israely hamaky tenin'Andriamanitra tsika misimisy a, na amin'ny hoe ny tempoly. Tenin'Andriamanitra teny ifampizarantsika moa zany a dia amin'ilay 2:17 teo hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Zay zany a, raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra kosa izy. Ny ohatra voalohany a azo raisina amin'izany hoe fanimbana ny tempolin'Andriamanitra zany a dia ny hodonan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Araka ny teny teo hoe io tempoly io a rehefa namboarin'i Solomona dia tena zavatra ngezabe, mijoalajoala, zavatra mirentirenty, zavatra tsara tarehy, sarobity, lafo vidy zany no natao tao amin'io tempoly io, ary tsisy eritreritra mihitsy indrindra ny zanak'Israely ho rava io na ho ravana, fa Jesosy Kristy any amin'ny Matteo any moa zany, Matteo 5:22 eo a, dia anisany nameloana azy mihitsy zany, nameloana azy mihitsy fa ho ravany ao anatin'ny 3 andro io dia hatsangany ao anatin'ny 3 andro. Ary io a fantatsika tsara fa 70 taona taorian'ny efa nitenen'i Jesosy fa ho ravany io tempoly io, dia tena rava. Ary hatramin'izao zany ny tempoly ao Jerosalema, tempolin'ny zanak'Israely io a, dia mbola tsy voaorona, mbola tsy vita hatramin'izao satria Andriamanitra mihitsy nandrava, tsisy olona nieritreritra mihitsy hoe handrava ny tempoly io a ary ho rava io raha ny fahatsarany sy ny fahalehibeazany teo zany. Fa fahitantsika tsara fa talohany nandravana azy tamin'ny taona 70 zany a, taorian'i Jesosy Kristy a, dia efa betsaka ny firenena, Nebokadnezara, ny mpanjaka teo aloha, ny Babilôna, izay nandrava sy naka azy. Ary koa tsy vitany hoe naka ny tempoly sy ny fanaka tao anatiny fa ny zanak'Israely ary dia natao babo, baboina mihitsy a. Zay ilay izy hoe rehefa miala amin'Andriamanitra zany a dia ho simbana ilay tempoly. Ary eo mahagaga amin'ilay tenin'Andriamanitra eto zany a, ny Paoly moa no niteny fa ho raisintsika koa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 1 any avy eo a, fa ny tempoly hoe dia ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra. Tempolin'Andriamanitra io zany masina arak'ilay hoe tao nametrahana ny tabernakely a, trano fionana amin'Andriamanitra io a, fahamasinana ny ao a, dia ianareo izany. Ay ilay tempoly zany a, ary Jesosy nefa niteny tamin'izany hoe ianareo ny tempoly. Tsika izao zany ny tempoly, napetrany teo moa zany hoe azafady, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo. Tsika no tempoly, tsy ilay trano intsony a no atao hoe tempoly, fitambaran'ny mpiara-mivavaka, ny kristianina, ny olona mpanara-dian'i Kristy, izay no atao hoe tempoly. Fa ireo olona mpiara-mivavaka ireo a no tsy manaja an'Andriamanitra na tsy mifandray tsara amin'Andriamanitra intsony fa manao tsinotsinona ny fahamasinana, satria masina hozy izy. Masina ny tempolin'Andriamanitra, tsy manaja an'ilay fahamasinan'Andriamanitra, dia hozy dia ahoana hozy izy? Dia ho simban'Andriamanitra kosa izy. Misy ny olona moa zany miteny hoe tsy mandrava zany intsony Andriamanitra, efa vita zany. Fa Andriamanitra hozy izy tsy manenina izy, kanefa ovakitsika fa rehefa tena hoe manao tsinotsinona ny tempolin'Andriamanitra tsika dia ny tenantsika zany a hitoeran'ny fanahy masina antsika dia aza gaga raha ho tsoahan'Andriamanitra ao ny fanahiny. Ohatra anankiray a fantatsika tsara ny amin'ny fandrarana nataon'Andriamanitra ny amin'ny didifolo tany amin'ny Exodosy 20 eo. Aza mahan'Andriamanitra hafa, aza manompo Andriamanitra hafa, Andriamanitra saro-piaro ary manome mitsara ny zanaka hatramin'ny zafin-dohalika, zafikely. Dikan'izay a misy fahanimbana na fanasoran'Andriamanitra ny fanahiny ho an'ny olona izay tsy manaja ny tempoly. Dia ny tenantsika zany. Ny tantara anisan'ny fantatra ary tsara vakiana tsara, afaka mamaky tsara tsika ny ao amin'ny Samuela
voalohany, toko faha 12, faha 13, faha 14, faha 15 eo a, dia eo amin'ny toko faha 15 dia hita mihitsy hoe Andriamanitra tamin'izany naniraka ny Samuela zany hoe hampaminany mpisorona, nanositra ny Saolo ho mpanjaka satria ny zanak'Israely nangataka ho mpanjaka tamin'izany dia nosorana. Dia nitoetra tao aminy mihitsy ny fanan'Andriamanitra satria voafidin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tsy nihaino, rehefa nandà ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy nihaino n'Andriamanitra intsony zany tamin'ny ady misy rehefa maniraka Andriamanitra hoe zao atao, zao no tsy tokony atao, fa niodina tsy nihaino an'izany Samuela dia nitsoahan'Andriamanitra tao aminy ny fanahiny. Ary lasa tahaka ny biby mihitsy ary Samuela. Zay zany a, toetra n'Andriamanitra zany, marina hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra fitiavana, fa rehefa tonga amin'ny fitsarana izy a, dia tena tsy mitsitsy zany moa zany araka ny fiteny mahitsy mihitsy amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsara vakiantsika, mampirisika antsika maka an'io Samuela voalohany toko faha 15 io a, fa Andriamanitra dia manala ny osotra ao amin'ny olona rehefa tena mandà na manao tsinitsinona ny tempoly na ny tenany. Tsika zao zany le tenan'Andriamanitra, le tempolin'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra mihitsy. Ny Genesis toko fahenina azafady, Genesis toko fahenina manomboka amin'ny 1:5 ka hatramin'ny 9 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary hitan'ny Tompo fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary ny Tompo nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia io ny Tompo: haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka ambany voany manidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa no aho kosa nahita fity teo imason'Andriamanitra, teo imason'ny Tompo. Eto zany a, aty amin'ny fanombohan'ny Genesis aty, n'andro rahatanana ity, rehefa nanomorona ny olon'Andriamanitra ary hitantsika any amin'ny Genesis faraparan'ny toko voalohany any, dia tena faly izy, navita ny zavatra rehetra teo amin'ny tany, dia nanao ny olona koa izy nataony tahaka ny endriny, dia faly ny Tompo hoe tena tsara, dia mitombozy izy, nomeny tso-drano. Fa rehefa nitombo ny zanak'olombelona zany a, dia eo koa eo zany no mila mitandrina antsika satria rehefa mitombo, rehefa miaina ao anatin'ny fahafenoana sy ny fahatsarana satria miandriamanitra ny tsara ety amin'izao tontolo izao, dia tonga ny zanak'Andriamanitra hozy izy satria nahita fa toa tsara tarehy ny zanak'olombelona. Zanak'Andriamanitra zany dia olona avy any an-danitra any mihitsy no tonga naka vadiny ny vehivavy tamin'ny zanak'olombelona tamin'izany, dia lasa dikan'izany fanambadiana eto moa zany tsy niditra amin'ny antsipiriana izy fa vakiantsika amin'ny lokely eo amin'io toko fahenina io. Dikan'izany hoe naka vady zany a, dia ny firaisana ranofo zany no nanjakazaka sy nitoetra tao amin'izareo zany satria resaka fahatsara tarehy sy ny filàna, ary zany mihitsy ny zavatra miseho koa amin'izao fotoana. Mbola mamaky tenin'Andriamanitra tsika izay mifanaraka amin'izany, izay hitantsika amin'izao fotoana izao, fa ny olona dia miaina ao anatin'ny fiainana ranofo, dia tsy misy intsony fanajanan'ilay tempolin'Andriamanitra zany, ka gaga tsika, aza gaga raha ho tonga ny Tompo. Amin'izao izy no andro farany averina foana fa tsy faharan'andro. Raha misy miteny fa faharan'andro zao dia mandainga izy, ny ray ihany hozy izy Jesosy no mahafantatra ny andro farany, fa andro farany zao, dikan'ilay andro farany mbola ao anatin'ny fotoana famindram-po hitenenan'ny Tompo, tsy ao anatin'le fahasoavana intsony. Tamin'i Jesosy tonga dia natao anatin'ny fahasoavana dia nanara-po ny olona, fa ho tonga izy ao amin'ny fitsarana. Dia arak'ilay teny teo hoe nanao tsinitsinona ny tenan'ny olona. Tamin'ny teto moa zany mbola tsy, inona moa izy teo, mbola tsy
napetraka Andriamanitra hoe te-poly. Fa fantany fa ny olona tsirairay avy izay namboarina tamin'ny Adama, tamin'ny Eva, dia ataony nametrahany fanahany. Fa voateny ihany na eo ambony kely eo ary anie nosoratany amin'izany hoe ao amin'ny andiny fahatelo amin'ny andiny toko fahaenina eo hoe ary hoy Andriamanitra, hoy ny Tompo, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko. Izany hoe tena napetrany tao anatin'ny tao ny fanahany, ary fanahy lehibe io. Io ilay fanahan'Andriamanitra efa tamin'izany fotoana izany nefa niraha ny fanahy. Naseho an'Andriamanitra, naseho an'ny Tompo ho antsika, izay nisorana an'Andriamanitra ho antsika izay mino an'i Jesosy Kristy ny fiasan'ny fanahy masina koa. Hitantsika fa io fanahy masina io dia ny zanak'Israely araka ny teny teo noho ny fidian'Andriamanitra nametrahany sy ny sehoany nametrahany fanahany. Fa noho Jesosy Kristy nanolotra ny ainy ho antsika, ary raha mino isika fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanolotra ny ainy dia anisany mahazo ilay fanan'Andriamanitra koa tsika hiasa amintsika koa, izay ao anatintsika. Araka ny teny teo izany antsika no te-poly ary ny fanahan'Andriamanitra, fanahy masina no ao anatintsika. Dia tahaka an'izany hoe mety hanenina, nanenina mihitsy ny Tompo tamin'ny faharatsiana fitondrantenan'ny olombelona tamin'izany fotoana izany, dia nandefa ny safi-drano. Fantatsika tsara izany andiny fahavalo moa izany vakitsika ihany koa hoe fa Noa kosa nahita fity teo imason'ny Tompo. Izay izany soa ihany, tokony tahaka ny Noa koa tsika mba hita fity. Dikan'izay mahita fity izay nandeha teo amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, nandeha niaraka tamin'Andriamanitra, nifanerasera taminy, nitahiry an'ilay fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny tenany. Dia nahita fity Noa, ka fantatsika raha mamaky izany tsika olona kely eo ny amin'ny tantaran'i Noa sy ny safi-drano. Fa talohan'io fa tamin'izay no nandravan'Andriamanitra ny olombelona mihitsy. Marina hoe any amin'ny Samuela voalohany eo ihany koa fa 5 io andiny fa 7 no hoe Andriamanitra tsy manenina amin'ny fanapa-kevitra izany tamin'izy nanala ny fanahiny tamin'ny izy teo tamin'ny Solomona, tamin'ny Saoly azafady, tamin'ny Saoly tamin'ny nanesorany fanahiny. Fa Andriamanitra eto dia nanenina noho ny faharatsian'ny olona. Ary izay ny tenin'i Jesosy hoe ho avy izy. Efa mitsatoka eo amin'ny hazo izy mifamaky fa ho avy izy hanapaka sy hanala. Izay azo tsy misy voa, tsy mamozy izy dia jinjaina, kapaina dia atsipy any anaty afo. Mila mitandrina isika izany ny amin'izay ataontsika amin'izao fahavelomantsika izao mba tsy ho isany horavan'Andriamanitra. Misy dia tena amin'ny fahavelomana misy moa ny olona izany tsy mino izany intsony hoe any an-danitra any tsisy intsony ny lanitra, tsisy intsony ny fiainana mandrakizay. Fa na etỳ an-tany antsika dia misy ny fandravana, ny te-poly izany ny tenantsika raha tsy mitandrina isika eo anasehan'Andriamanitra. Fandravana fantatsika tsara ny aretina, ny loza izay misy amin'izao fotoana izao, ny zava-miseho rehetrarehetra dia tena mila hitandremantsika. Androany moa izany ny 24 volana Jolay 2024 no manao izao fampahirizana izao ny tenanay. Raha mihaino ianao any aoriana any dia tsaroa fa ao anatin'ny tena ao anatin'ny fahoriana ny olona. Mafana dia mafana ty Eropa, feno ny doro tanety ary any eninay izany ohatra hoe any Madagasikara, any faritra mangatsiaka, tena mangatsiaka ny olona ary mijaly, tena mangatsiaka tsisy tahaka izany kosa izy. Ka izay no hitandremantsika araka ny tenin'ny Jesosy hoe tandremo, fa tsy ilay olona ny anjeran'ny tilikambo ireny ihany anie no heverina fa ratsy na heverintsika fa ratsy, fa raha tsy mibebaka isika, raha tsy mitandrina dia ho tonga amintsika koa izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ka mila mitandrina isika, mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Izay izany no tokony hitandremantsika. Io te-poly io araka ny tenintsika izany naorina izy io
naorin'ny zanak'Israely nefa efa niteny ny Tompo noho ny faharatsiana natao tao tsy natao fisoronana intsony tsy natao fionana amin'Andriamanitra intsony fantatsika tsara fa nondravahany Jesosy zany. Tonga Jesosy dia nandrava ny tempoly satria taony nataon'ny olona fanaovana fivarotana amin'ny fiteny mahazatra dia natao fanaovana trafika, fanakalozana, natao fivarotana ary izay no mila mitandrina ho antsika izany izay manao men'Andriamanitra fahasoavana ny amin'ny fanorenana ny tempoly na nanorina tempoly lehibe nefa lasa ao no ataon'ny olona fitadiavam-bola ary fangalarana ao rehefa misy resaka vola ao matetika dia misy halatra. Ka izay mila mitandrina fa ho avy ny Tompo handrava ny tempoly. Hiverina isika amin'ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo teo, tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Tsika zany no tempolin'Andriamanitra ka mila mitandrina. Tsy misy intsony hoe izay hijery ny tempoly le natao tanana sy vita tanana io fa ny tenantsika tsirairay avy no tempoly ary raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra izy dia mba simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia izao sy anao zany. Tsika no masina ka tandremo ny amin'ny fitondran-tenantsika zany amin'ny tempolin'Andriamanitra izay fanofidianan'Andriamanitra antsika. Ary io tempoly io dia ny azontsika vakiana koa ny any amin'ny Jérémie toko faha 5 ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10. Izay no vakiantsika ny amin'ny ahafantarantsika ny amin'ny resaka fanombanan'ny tempoly io tamin'izany fotoana izany koa aminaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitry ny maro noho ny tsy nihainoanareo ny teniko dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko hoy ny Tompo ary hoentiko hamely ity tany ity sy ny mponina eto mba hanolety firenena manodidina rehetra ireto izy ary harindrako tokoa ireo ka ataoko ho figagana sy zavatra mampitsiriritra sady ho rava mandrakizay. Izay zany izy ny zavatra tao amin'ny tempoly tamin'ny nanorenan'ny tempoly tao amin'ny andron'ny Solomona io dia lasa ho ravan'Andriamanitra. Eto mahagaga mihitsy fa na i Nebokadnezara izay mpanjakan'ny Babilôna dia nitenenin'ny Tompo hoe mpanompoko. Nitenen'Andriamanitra hoe mpanompoko aho an'Andriamanitra daholo ny na mpitondra izay velona hoe mpitondra tsy amin'ny firenenen-kafa na hoe tsy mino ary fa mpanompon'Andriamanitra izy no mametraka azy. Dia hoentiko hozy izy hamely ity tany ity sy ny mponina eto mba han'ireo firenena manodidina reto izy ary harindrako tokoa ireo ka ataoko figagana ny zavatra mampitsiriritra, mampisitrisitritra sady ho rava mandrakizay. Hoe tena lasa tsinitsinona mihitsy. Ary atraha tsotra izy 10 eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ny feon'ny vato fikoseham-bary sy ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana sy lao ary ireto firenena rehetra ireto hanompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Zany no nanapotehana sy nandravan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary nahatonga azy ho babo 70 taona zany izay ilay hoe niodina teo anatrehan'Andriamanitra zany le amin'ny teny frantsay hoe 3e 4e génération. Eo amin'ny 70 taona teo nanobaboan'ny firenena Babilôna azy amin'ny nandravana namehezana azy hoe ny fahavalofaty na ny famaizan'Andriamanitra ny olombelona ny zanak'Israely tamin'izany. Ka mila mitandrina isika ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fanarahana ny Tompo, indrindra ny amin'ny tempoly izay tenantsika ny fidian'Andriamanitra. Ho amaraparana isika satria ny tena mampatahotra eto
dia le fandravan'Andriamanitra. Zay zany no averin'ny tenin'ny Tompo eto hoe tandrembo fa ho ravan'Andriamanitra, mampatahotra zany ry havana. Na ny tenako izay mizara amintsika ten'Andriamanitra napetrana io tamin'ny herinandro teo, io indray zany no zaraina dia mampatahotra. Misy ten'Andriamanitra vakintsika avy eo ahalalantsika inona ary ny tokony ataontsika, inona tokoa ilay zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra koa. Ny amin'izany fandravana mahatonga an'Andriamanitra handrava ny tempolo zany dia ny tenantsika, satria tsika izao zany tempolon'ny fanamasina, tenantsika izao ny fionana, tenantsika zany tokony sorona isan'andro, fionana amin'Andriamanitra. Ka raha tsy miona amin'Andriamanitra tsika, manao tsinontsinona ny tempolon'Andriamanitra, dia ho simban'Andriamanitra ihany koa. Ny ao amin'ny Matio 4:20 aloha no vakintsika. Matio 4:20 manomboka amin'ny 7:30. Azontsika vakiana manomboka amin'ny 9:30 ary ahafantarantsika koa ny ten'Andriamanitra. Ny hatramin'ny 2:20 dia ny 9:30 vakiana aminaran'i Jesosy. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny Ray ihany. Zay zany no efa nambara teo hoe tsisy malala ny farahandro sika, ny hafaran'ny andro, fa ny Ray ihany ozy izy. Fa tahaka ny andron'i Noa dia tahaka an'izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina. Mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra. Dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Ary isy roa vavy manodina ny fikoseham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Zay zany ilay fanoharana tahaka ny tamin'ny sambo fiara teo. Fa ny olona dia mirehare na tsy mieritreritra intsony amin'izao fotoana izao, fa miliba. Zay ilay fiteny angambany hoe miliba ao anatin'ny fiainana ara-nofo indrindra. Ka azagaga tsika raha tonga ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Tsika kristiana zany rehefa tena sika izao te hiaina amin'ny fahamasinana, tena amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, dia mila mitandrina ny amin'ny fitondran-tena sy ny ataontsika. Fa ny Tompo dia saro-piaro amin'ny maha-tempolin'Andriamanitra antsika sy ny toeran'ny fanamasina amintsika. Ny vakintsika ihany koa ny Romanina 1:1. Ny amin'ny Romanina 1:1 maraparana antsika anazy. Amin'ny Romanina 1:1 ny 9:20 ka hatramin'ny 12:30. Romanina 1:1. Romanina 1:1 ny andininy manomboka amin'ny 9:20 nefa vakintsika sady. Aminaran'i Jesosy amin'ny soramandry amin'ny Baiboly keto hoe ny fahataizeran'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona. Fahaseho avy any an-danitra ny fahataizeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pon'ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fombany tsy hita dia ho heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy. Dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nakahala, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra.
navetry kely azafady 120. Fa na dia nahalalàn'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandokatena ho endry izy ka tonga dala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho lo dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety ho lo, sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Raha diniantsika tsara dia ao amin'ny fon'ny olona zany niala tamin'Andriamanitra ary niroso tamin'ny fanompoan-tsampy ny olona. Dia ny zavatra vita tanana zany no ataon'ny olona ivavahana, iankofana zavatra vitan'Andriamanitra hozy izy zany fa tsy ilay Andriamanitra nanao azy no tokony ivavahana. 20. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny falotoana, dia ny nifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy mpanao, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. 20. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao ho amin'ny vehivavy izy, ka maimay tamin'ny fampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay ny tokony ho azy noho ny fiviliany. Mazava ny ten'Andriamanitra eto. Efa nisy fanazavana ny amin'izay ny amin'ny vidéo hafa ka mampirisika antsika zany hieno ireo vidéo fampianarana sy fampahezana efa nozaraina teo aloha sy ny fidina vavolombelona. 20. Ary araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fiheremana, ny lolo-po, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otro-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamory sainjatry, tsy manoa raisireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty. Nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa. Zay zany le mila mitandratsika amin'ny mahatem-polon'Andriamanitra antsika. Ireo faharatsiana rehetrarehetra voatonona teo ireo ivereny vakiana tsara nefa voatonona daholo. Misy fidina vavolombelona nataon'ny mpanompony izay vao tamin'ity herinandro ity, omaly angambany raha amin'ny daty raisitsika izao. Eto amin'ilay mipibitsibitsika, mpanendrikendrika, mitantarany hoe mifosafosa, na dia ao anatin'ny famasinana, ao anatin'ny fanompoana tsika ka manomboka mifosafosa, manaratsy olona, dia mitandrema, fa ao anatin'ny fidina vavolombelona dia tena misokatra ho antsika mihitsy ny afo be ny any amin'ny elo. Tena misokatra ho antsika ny elo raha ao anatin'izany fombafomba izany tsika, ka mila mitandrina tsika. Zay raha zanak'Andriamanitra tsika miaina amin'ny famasinana dia arak'ilay tenin'ny fampiarezana eto foana zany ho antsika hoe azagaza fa asa hafahafa ianao. Na miresaka amin'ny olona ary gaga ny olona ary toa tsy be resaka firy intsony, satria mila mieritreritra ianao alohan'ny hamoaka teny na alohan'ny miresaka amin'ny olona, fa tsy miteniteny foana andeha amin'ny fipitsipitsihana, fanaratsiana sy ny fosafosa, fa mila mitandrina tsika. Fa na dia mankasitraka izany koa tsika hozy izy, na mihaino fotsiny ary dia anisan'ny efa fankasitrahana, ka anisan'ny hoe hitsaran'Andriamanitra antsika sy ialan'ny fanahy masina ao amintsika koa zany. Zay ny tena mampatahotra, rehefa miala ao fanahy masina io dia arak'ilay teny teo tahaka ny natao tamin'ny Saoly, dia tsinitsinina. Raha tsika hozy izy ny fanasina, ny sira zany tsisy tsiro intsony, dia hitsahan'ny olona, ataon'ny olona tsinitsinina, ka dia mila mitandrina tsika, mila mibebaka
mba ho tanteraka foana eo anaty an'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra farany angambany alohan'ny hamarana antsika azy dia eo amin'ny Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa no vakiantsika amezantsika ny tenin'Andriamanitra. Efesianina toko faharoa vakiantsika manomboka amin'ny 9:20. Anaran'i Jesosy hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona, masina sady adokoana an'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehezoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, hitombo tsara ho tempoly, masina ao amin'ny tompo. 9:20 vakiko any, ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Zay zany tsika dia nahorona, tsika izao dia napetraka ety amin'izao tontolo izao. Tsy vahiny intsony tsika fa tena tompon-tany. Noho Jesosy Kristy dia lasa mpandova, lasa tompon-tany. Tsy misy intsony ny vahiny, tsy misy intsony ny mainty, ny fotsy, ny mavo, ny mena, fa mifaly. Raha misy asa fahasoavana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra kristianina any amin'ny firenena hafa, n'iza tokony hifaly tsika fa miaraka nahorona. Raha Jesosy fanorenan'ny apôstôly izy sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehezoro. Eo amin'ny Jesosy no hanorenana ny fehezoro, ka io le tempoly. Tsika izao zany no miorona eo anaty amin'ny tompo, ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra ozy izy 9:20, mitombo tsara ho tempoly, masina ao amin'ny tompo. Dia ozy izy miaraka ahorona ao tsika ary fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Zay ilay izy hoe raha misy tsika izao no tempolin'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra dia ao amintsika, ary masina ozy izy ny tempoly, ka dia tahaka izany koa tsika tsirairay tokony ho masina. Zay no ampahaizana antsika mandrakariva. Betsaka ny fampianarana momba ny fahamasinana, fidina vavolombelona, ny amin'ny fanompoan-tsampy, ny amin'ny fahatokiana olombelona, ny amin'ny tsy fahazotoana mivavaka, ny amin'ny teny rehetrarehetra navakiana teo tamin'ny Romanina toko voalohany teo, fa tena mampatahotra mihitsy. Fa betsaka ny atsipiriany tsy tokony hatao zany raha tiantsika ny tahirin'ny tenantsika ho masina ho tempolin'Andriamanitra. Ka dia mampirisika antsika ry havana. Enga mba samy ho tanteraka eo anatrehan'ny tompontsika, mba ho masina, hifampizara mandrakariva, mivavaha, midira amin'ny efitranonao mangingina, fa ny tompo hamaly anao mangingina, dia hitombo ny fanantenantsika, ho feno ny fahamasinana, ary tsy ho tonga amintsika ny fitsaran'Andriamanitra, mba tsy tsika izao no tsaraina ka andeha ho any amin'ny elo, noho ny faharatsiana, noho ny tsy fahatanterahana, noho ny tsy fisiana intsony ny fifandraisana. Araka ilay teny tary amin'ny fahatomboana zany hoe ny tempoly dia tena fifandraisana, toerana hifandraisana amin'Andriamanitra, fanaovana fisoronana. Tenantsika zany dia sorona eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva, mba ho feno ho anitra ankasitrahana araka ny tenin'ny Paoly ihany koa, tenin'ny mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany dia mahereza ry havana, raha efa nandray ny tompontsika dia tehirizy ny tenanao, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fanao rehetra, mba tsy hiala amintsika, tsy hiala aminao ny fanan'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy nandray ny tompo ianao dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjinao. Raiso izy manolora-tena, atao batisa, mba handraisanao koa ny fandisan'ny fanahy masina. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, engany ny tompo, samy hitahirantsika tsirairay avy, fa ny teny izay vakiana tamintsika teo fa misy ny ray ozy izy avela, misy ny ray izay ho ampakarina rehefa tonga ny tompo. Ary vitsy dia vitsy ozy izy entin'ny lalana fa mikodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ka dia mahereza ry havana amin'ny fitadiavana ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Misaotra ny tompontsika.
Anao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen.